Ravako malala ho amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Andriamanitra no mizara fahasambarana. Andriamanitra no mizara fahasambarana. Zany no asongadiny ty mofinainantsika anio ity ao amin'ny bokin'ny Mpitoriteny toko 2:4-20 hatramin'ny 4:40 ihany. Andriamanitra no mpizara fahasambarana. Asongadiny bokin'ny Mpitoriteny fa miezaka mitady izay fahasambarana izay ny zanak'olombelona. Ny andro toko-piainany ety ambony tany dia mitady izay hahasambatra azy, mikely aina fatratra, ary ihany koa aza manao izay hahafapo-ny tenany mba hahasambatra azy. Ny tanjon'ny zanak'olombelona eo amin'ny fiainany dia ny ho sambatra, ka mitady ny fomba rehetra izy hitadiavana izany. Dia inona moa no fahasambarana tedavina? Fa rehefa mionona izy rehefa afaka mihinana, misotro, mifaly. Ary eto ary dia ambarany Solomona, raha ekena fa Solomona mpanjaka no nanoratra ny bokin'ny Mpitoriteny, dia ambarany fa manana mihoatra noho izay fifaliana sy fahasambarany hafa izy, ary tsy misy tahaka azy. Arak'izay ambarany 5:20 hoe iza no mahalany ary iza no mahazo manara-po mihoatra noho izao. Te hiteny fa mampanjaka azy dia manana ambiampy izy, manana izay ilainy, manana izay rehetra tokony hahasambatra. Kanefa ambaran'ny mpanoratra fa Andriamanitra ihany no mizara izany fahasambarana izany. Andriamanitra no loharanon'ny fahasambarana. Ka ny antsoina hoe fahasambarana eto dia ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra mba ho ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Indro omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana ny olona mba hahasambatra azy. Zany no antsoina hoe fahasambarana. Ny fahalalana, ny fahendrena, ny fifaliana no mahasambatra. Ary amin'ny Andriamanitra mpizara ny fahasambarana azy, dia omeny izay mahasambatra azy ny olona manaraka ny sitrapony. Fa etsakilan'izay dia mbola ampiasain'Andriamanitra ihany koa na dia ny mpanota azy mba hitondra fahasambarana ho an'izay matahotra an'Andriamanitra. Zany mantsy ny hevitry ny teny eto amin'ny 9:20 manao hoe fa ny mpanota kosa ampiasainy hanangona sy hamory mba hisomeny izay ankasitrahan'Andriamanitra. Mba hisomeny izay ankasitrahan'Andriamanitra. Zany hoe ampiasain'Andriamanitra ny jentilisa, ampiasain'Andriamanitra ny tsy mino mba hitondra fanasoavana ho an'ny olon'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra no mampiara-miasa ny zavatra rehetra hahasoa izay tian'Andriamanitra. Fa ao anatin'izany dia hitantsika fa Andriamanitra ihany no mizara fahasambarana ho an'ny olona. Raha ho sambatra ianao, raha te ho sambatra ianao, dia aleo miantehatra amin'ny fahasambarana amin'Andriamanitra, ny hifaly sy hihinana sy hisotro izay tanjon'izao tontolo izao mety ho hitanao ihany. Kanefa na ny fahendrena ao amin'ny bokin'ny Mpitoriteny aza dia miteny fa misambo-drivotra ihany zany. Eny zava-pony zany. Fa ny fahendrena izay ao amin'Andriamanitra, ny fahasambarana ao amin'Andriamanitra no mahasoa antsika. Ravako malala ao amin'ny tompo, raha miteny ny bokin'ny Mpitoriteny hoe
Andriamanitra no mpizara fahasambarana. Dia hitantsika fa miariary ny fahatanterahany zany. Rehefa tonga tetỳ ambony tany Jesosy dia nitanisa fahasambarana no nataony. Eny amin'ny Matthieu 5 izay haitsika tsara ny fomba nilazany Jesosy azy, fa ambarany fa sambatra ny malahelo am-panahy, fa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ny ory, fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny nona sy mangetaeta ny fahamarinana, fa izy no vokisana. Sambatra ny miantra, fa izy no iantrana. Sambatra ny madio am-po, fa izy no ahita an'Andriamanitra. Eny, sambatra ny mpampiavana, fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Jesosy Kristy mpizara fahasambarana no niteny izany ka mahatanteraka ny fahasambarany hozarainy amin'izay rehetra ankasitrahana eo imasony, amin'izay rehetra mino sy matoky azy. Dia mampahery antsika rehetra ary andray tsara zany fahasambarana tolotr'Andriamanitra antsika izany. Amen. Hivavaka isika ry havako. Tompo rainay masina sy tsara indrindra, Andriamanitra lehibe sy mahatalanjona ianao, Andriamanitra mampamirapiratra ny tavanao aminay ianao, Andriamanitra manarona famindram-po sy fiantrananay, ka indro ampisitrahanao ny fahasambaranao, ny mino sy matoky anao ka mahita sy mandray izany koa izahay ankehitriny. Dia isaoranay ny anaranao, ilay Andriamanitra mpizara fahasambarana. Amin'ity an'ity ary, entinay eo anatrehanao ireo izay tsy mahita fitsarana ho an'ny tenany, ireo izay tsy mba mety mahita fifaliana, ireo izay tsy mba mety mahita fanafahana, ireo izay voageja mandrakariva, ireo izay tsy misy fitsaharana amin'ny fiainany. Andriamanitra, mba hiantrao ka jereo amin'ny masonao be fiantra izy ireny. Ianao no efa niteny fa izay manatona anao tsy ho lavinao mihitsy, koa jereo amin'ny fonao be famindram-po sy be fiantra izay rehetra manatona anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.